Mahasovoan'i Japon sy ny filoha nasionalin'ny TIM Nyon androany teny faravohatra. Fampodiana ireo teratany komoriana tavela eto Madagasikara, tsy nahazo fahazon-dalana ny Madagascar Airways. Fanomezana lalana manokana an'ireo avy any ivelany, fandikan-dalana, misy fanavakavahana. Amin'ny kafaliana tompoko lay sy tompoko vavy nandesinay mitsidika ny tokantranonao amin'ity matinaly ity talata faraka amin'ny 20 ny volana Jolay taona 2024. Tonga soa ato amin'ny fotoana ny vaovao manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny mazatra andeha rahantsika aloha ny tatitry ny zava-misy mandidina ny valana aretina coronavirus dia ireo antotanisa izany. Raha ny antotanisa vaovao mahakasika ny Covid-19 eto Madagasikara, olona 3 indray no namoy ainy androany. Tafiakatra 520 ny lavin'ity valana aretina ity teto Madagasikara. Miisa 573 indray ireo tranga vaovao marina androany. Ny 453 avy eto Analamanga, ny 320 avy any Atsimo Andrefana, ny 7 avy any Aotomatsiatra, 5 avy any Itasy, 1 avy any Boeny, 1 avy any Atsinanana, 1 avy any Analanjorofo. Tafiakatra 7,707 araka izany nisan'ny olona fo hatramin'ny idiran'ity valana aretina ity teto Madagasikara. Ny ampy 7,700 ireo sitrana, ka tafiakatra 9,407 nisan'izy ireo. 7,703 ireo mbola manaraka fitsaboana akaiky eny anivon'ny tobim-pahasalamana. Ny ampy 7 kosa ireo marary mafy, ka tafiakatra 7,70 izy ireo. Vaovao makasika ny politika, nisy androany ny fihaonany mahasovoan'ny Japon izay miasa sy monina eto Madagasikara sy ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara. Ny andindin'izay rahantsika eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Niona tamin'ny mahasovoan'ny Japon miasa sy monina eto Madagasikara, Son Excellence Yoshihiro Iguchi, ny filoha nasionaly ny antoko TIM Marc Ravalomanana, androany faraka amin'ny 20 ny volana Jolay 2024 teny faravohatra. Tsy nisy ny pika ny dinika fa azo heverina fa nifantoka tamin'ny toedrara eto amin'ny firenena izay azo lazaina fa forme grave izao fihaonana izao. Toy izao kosa ny hafatra hita tao amin'ny Twitter ny mahasovoan'ny Japon taorian'ny ny fihaonana iny. Nisy ny fitsidiana natao tamin'ny Son Excellence Monsieur Marc Ravalomanana androany. Raha ny fahitako azy, salama tsara ny tenany, mila mitsaina ary manana finiavana sy fahavononana hiasa hatrany. Impodianantsika ny mandidina ny valana aretina coronavirus. Naneho ny heviny tao amin'ny tambazotra Facebook androany, ny ankamaroany ireo tsy afaka miditra sy mivoaka ny faritra Analamanga taorian'ny fanambarana nataon'ny tompon'andraikitra raiky eo anivon'ny Centre de Commandement Opérationnel Covid-19 Omaly. Rahantsika ny andindin'izay tateriny Ravo Razafy-Mahenina sy Andry Rakotomalala. Tsy ny rehetra raka izany no afaka mivoaka ny faritra Analamanga raha toka nomena fahafana manokana ireo teratany malagasy tany ivelany hamonjy ny tanindrazany. Marina fa 13,400 ireo olona tonga teto Madagasikara ny 9 Jolay 2024 teo, ny 7,50 tamin'ireo avy teto Analamanga avokoa ary ny 4,50 ambiny miparitaka any amin'ny faritra. Noraisina an-tanana avokoa ny momba azy ireo raha ny fanambarana trany na raha inampitsabo ny toe-pahasalamany ary nomena fahazon-dalana ody Omaly 20 Jolay. Taorian'izay no samy namoaka ny heviny ny mpampiasa an-tambazotra sosialy. Atao amin'ny pejy Facebook iray, nilaza ny olona atao fa rehefa avy any andafy dia mahazo mody, fa natao an'izany lalàna, sa izay tiana hanaovana azy sy izay mampety mpitondra no atao. Rehefa tsy misy mahazo mivoaka dia tsy misy fa tsy hoe avy andafy dia mahazo exception. Maro ny olona very fatsy tsy miditra ampasan-drazana ho an'ireo tsy mahazo mivoaka, ho faina koa io fasan'io fa tsy hoe gratuit noho ny fanajana ny fepetra sy ny zava-misy. Ny fahantrana nefa ity tsy takina fenina aza sina fanavakavahana fa ataovy ny test ireo olona izay tokony hody ka raha negatif omeo alalana ody koa izy ireo. Ho an'ny hafa mampalahelo manomboka koa ny jadona na iza nefa ny paiko ny latsaka tsy mahazo miditra na mivoaka ny faritra Analamanga. Rehefa ny importe dia mibanaka ny lalana sy ny fitaterana. Dia gaga tokony tsy asiana fanavakavahana ohatr'izao ny iray. Betsaka izay vola sy fanampiana azo ny fanjakana izay. Azo ny tazoman'ireo teto-tanà fa ianao manitrikitrika fa tsisy afaka mivoaka sy miditra eto raha tsy service essentiel, koa manino ireo no ampodiana. Firifiry ny olona manana olana zavatra tokony hodiana fa mijanona daholo na dia mieritreritra fotsiny an'ilay hoe faty tsy afaka milevina ampasan-drazana aza.
koa raha tia misy pozitiva tampoka ireo tonga any tsy voaloza zao ary tsy efa tsita izay hanaovana azy mba adiny tsara ihany zareo ilay fanapahan-kevitra raisina sao dia kenda ny vomanga sesiky ny tananareo eo ihany ianareo ho kosa ny faneho-kevitry ny olona iray tena efa mieritreritra n'ilay gazikely hoe bady mihitsy ve nareo ao maninona no asiana fanavakavahana ohatr'izao nefa samy malagasy ihany sa hoe miaina amin'ny arary ilay mipetraka eto dia tsy ahoana fa ny dolara sy ny euro ihany no manandanja mahereza daholo ry malagasy avako rehetra toy izany avokoa ny faneho-kevitra ny ankamaroan'ireo mpampiasa ny tamazotra sosialy manontany tena sy verevitra ny amin'ny fampiarana ny fepetra efa napetraka atony tsy mahazo mivoaka sy miditra ny faritra Analamanga ny eto Analamanga izay tsy hivona fa tafiditra tanteraka ao anaty fihibohana noho ny fianaky ny aretina aingana loatra ka nandraisina izay fepetra izay ny androany izao 5,700 isa ny tranga vaovao ka teto Analamanga ny 4,700 tamin'ireo ny amin'ny telo ny namohiny ainy ho sanatria ka hitondra loza vaovao any amin'ny faritra any no tsy hamoahana ny lalana ary ny protokoliny OMS izay ampiarina ankehitriny tsy misy ny antoka marina fa tena sitrana ny olo iray afa-tsy manao fitiliana ihany. Vaovao tsy mifanalavitra amin'izay nagnano fanambarana ny masovoan'ny Komoro eto Madagasikara. Mbola misy manko ireo teratany komoriana izay tafajanona eto an-toerana ka tsy afaka mamonjy ny tany niaviany noho ny antony fidian'ny sistany. Ny andindin'izay kosa tateriny Nomen'Andriamana Misata sy Manora Andriamalala. Tsy nahazo fahazahon-dalana afaka hamody indray ireo teratany komoriana izay tavela teto Madagasikara araka ity fanambarana izay navoaka ny masovoan'ny Komoro eto Madagasikara ity. Androany 2 Jolay no saika hanampidiny izy ireo kanefa tsy nahazo fahazahon-dalana ny orinasa fitaterana anabakabaka Madagasikara Airways ka noho izany dia niantso ireo mpandeha rehetra izay voakasika izany ity orinasa fitaterana anabakabaka ity androany mba hanatona tetsy-akoron-drano ny amin'ny famerenam-bolan'ireo mpandeha ary mbola mifampiresaka amin'ireo orinasa fitaterana anabakabaka hafa kosa ny masovoan'ny Komoro mba ahafahana mampody ao anatin'ny fotoana farak'izay aingana ireo teratany komoriana izay tavela eto Madagasikara ireo. Fa manoloana ny ady mafy izay atrehany eto Madagasikara amin'ity valan'aretina coronavirus ity nandefa taratasy tany amin'ny mpiara-miombonantoka sy ny mpamatsy vola indray ny fanjakana malagasy tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ny andindin'izay ho arahantsika eo amin'ny rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Omaly alatsinainy 20 ny volana Jolay no nanoratra io taratasy io ho any amin'ny mpiara-miombonantoka sy mpamatsy vola ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Isan'ny voalaza ao anatin'izany taratasy izany ny tsy fahampian'ny hoentimanana na ara-bola na ara-pitaovana na ara-potitra-afitrasa andraisana an-tanana ireo marary rehetra izay voany ity aretina COVID-19 ity. Tsy mitsaha mitombo intsony ireo olona mitondra ny valan'aretina COVID-19 manerana ny Madagasikara fa indrindra eto Antananarivo izay renivohitra hoy ny voalaza. Tsy afabela amin'izany ireo mpiasan'ny fahasalamana izay tsy maintsy miatrika izao ady mafy izao. Efa feno ny hopitaly, maro ny marary mafy na ny forme sévère ary mitombo isan'andro ny maty noho ny tsy falavorariana eo amin'ny fandraisana an-tanana ho hiatrany ny voalazan'ny taratasy. Manoloana izay, manao antso avy aminareo mpiara-miasa sy mpanohana rehetra ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka malagasy mba hanome tanana amin'ny lafiny rehetra ho an'ny paikady mahomby hanoerana ny coronavirus eto Madagasikara. Iray amin'ireo teboka notsindriny ny ministry ny fahasalamana tao anatin'ity taratasy nalefany ity ny fangatahana fitaovana fiarovantena ho an'ny mpitsabo sy ny mpiasan'ny fahasalamana izay mitakosina mivantana amin'ny marary ny Covid izay tsy mitsaha miakatra ihany koa ny isany. Efa bolana teoriny ny nidirany valan'aretina teto Madagasikara miaiky ny fitondrana malagasy fa tsy voafeny valan'aretina coronavirus. Lafim-baovao hafa kosa mbola mitohy amin'ity herinandro ity ny fitsinjarana ny vola fisotron-dronono ho an'ireo zokiolona. Nametraka ny fitarainany ireo zokiolona izay sendra ny mpanao gazetinay androany teny Antaninarenina teny. Miradora Benjamina sy Andry Rakotomalala. Mifarana amin'ity herinandro ity ny fizarana ireo fisotron-dronono. Ity bebe ity izao niainga avy any Antsirabe no namonjy ety Antananarivo. Ny findrafindra fiara, moto ary ny afara tamin'ny dia tongotra. Natongavako taty aho izay nilazakana ireny tangina tomobila vao Antsirabe dia tonga tao Ambatolampy dia nijanona dia nandray moto indray dia avy nandray moto indray dia tonga tao Andorana fotsiny najanona dia avy nandeha tongotra mandrapatonga tao Kadimbahoaka dia atao Kadimbahoaka indray nandeha moto tonga taty Atriadana. Olana beko ny frère fa 4 sy 4 alina vao tonga tateo. Tsy izy ihany no mitaraina amin'izao fotoana izao
fa misy ny avy any ampita-tafika sy ireo toerana maro. Tena manano sarotra ny fitaterana anatin'izao amian'izao. Ny fikarakarana taratasy anaovana procuration mbola lava sy mandany fotoana ihany koa. Tsy mbola misy aloha hatreto ny vahaolana mivaingana ho an'ny fitanterana ireo zokiolona avy amin'ny fanjakana. Ny komunina na olon-tsotra no mba mitsetra ireo ray aman-dreny-dreo. Ny ahy zany dia izay zany mba fangatahako hoe tokony mba sakana le kesy mba asiana kesy ho an'ny zokiolona zany hoe rehefa hitanao hoe efa mba pension de retraite no alaina eo na pension de veuvage no alaina eo tokony tsy hijanona ela be ohatr'izao satria lazaina foana fo hoe marefo nefa marefo miara milahatra amin'ny matanjaka. Za bena Bomanara. Dia ny olana aloha dia raha malala va transport fa ianao mila vola dia tsy maintsy tonga aty par tous les moyens. Ny Ambotro Manjaka miala mandeha makaty maka pension. Tamin'ny enina sasany zao ny ala tany nandeha tongotra marava tonga taty. Tamin'ny folo aho tonga taty. Tokony mba hoe mba misy tomobile ihany aloha mba mitatitra an'le be antitra satria tena matsiaro reraka le dia tongotra. Afaka mipetraka miala telo maraina dia mba niangaviako fotsiny zany a be antitra mandray pension tsy dia firy fa mba kotokana fotsiny amin'io 5 andro ny tsinjarana le pension io a mba asiana fiara ihany mba misy carrefour ary misy carrefour mba misy point de ralliement zany mba iona ny be antitra mba ahafahany mandray sy misitraka le pension. Lafim-baovao hafa kosa indray nagnano fanambarana androany fivondrona ny mpianatra Katso izay mivondrona ao amina fikambanana iray izay avy any amin'ny faritra 20 izy ireo. Nampiantso mpanao gazety izy ireo nilaza ny zava-misy momba ny iainany androany. Hasin'Andriamalala sy Tokira Marolaky. Taorian'ny fanesorana minisitry ny fanabeazam-pirenena teo amin'ny toerany dia voatendrisana vonjy-maika io ministera io ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika. Ankehitriny dia tsy mbola manana ministra mitokana ny ministera fanabeazam-pirenena fa ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika ihany no miandraikitra izany toerana izany. Amin'izao krizin'ny coronavirus izao dia matsiaro tena ho kamboty ireo mpianatra eny Akatso izay mivondrona ao anatin'ny fikambanana izay hivondrona mpianatra avy any amin'ny faritra 20 eto Madagasikara. Takiny ny anana ministra mitokana mba ahafahany mitaky sy mangataka izay manahirana azy ireo. Le tao amin'ny angamba zany fantasika zany ministera sady miany fampianarana ambony izy no miany any amin'ny dia zahay zao na misy resadresaka raha tokony atao amin'ny ramatoa ministra anay dia le amin'ile fotoana zany sy fantatra hoe any amin'ny ve satria amin'ile ministera anay fa raha mba aty fotsiny izy zany dia tonga dia tsy misalasala zay hoe ao amin'ny ministera izy fa zahay zao raha ohatra angataka fiainana aminy zao dia hoay zara zay ho any amin'ny ve sa ho aty satria sy fantatra solo izy any amin'ny sa aty ireo zany le hoe misabaka reo fa ny anay moa zany ny amin'ny fisinzovana ny sosialinay zany mahatonga anay mijery zavazay satria raha samy mamaha olana any izy mamaha olana aty dia mety ho tartaraiky ny anay aty na ny anjareo any ny tartaraiky dia mba ialana amin'izay zany mba hahatonga ny anay ihany koa zany mba ho prioritaire zany satria zahay no ministeranay izy ny tena marina dia tokony hoe zay aty aminay zany tokony hoe jerena kokoa zany ao anatin'izay zavazay satria ao anatin'ny fahasairangana zao mazava ho azy maro ny zavatra ilainay fiara-miasa sy fanampiana aminy indrindra ho an'ny fiahina ny mpianatra amin'ny ankapobeny sy ny fahamahanany olana mpianatra na resaka ara-sosialy io na resaka fahasalamana. Ankoatr'izay dia laza ireto mpianatra ireto fa mbola tsaosy feo mandeha fotsiny ihany ny makasika ny daty fidirana eny anivon'ny Anjerimanontolo ary andrasana ny tena daty ofisialy momba izany na ho an'ny fidirana amin'ny fomba ofisialy eny Akatso izany na ho amin'ny famaranana ny taom-pampianarana. Lafim-baovao hafa kosa dia efa miroso tsikelikely amin'ny fanatanterahana n'ilay fikasana anangana fotodrafitrasa arabe miantona na ny flyover amin'izao eny Anosizato ny fanjakana. Manoloana an'izay aiza ho aiza ny fitsenany ireo mponina eny an-toerana ny voakasika ity tetikasa ity. Andeha rahantsika ny andindin'izay natao ny Tsilavo Lionel sy Tahiriniana Ranarynirina ny fanadiadiana. Anomboka tsy ela ny asa. Io no nyvetesy natao arin'ny appel à manifestation d'intérêt navoaka ny ministry ny asa vaventy ny 12 Jolay 2024 lasa teo. Manoloana izany anefa milaza ireo mponina voakasiky ny tetikasa flyover eo Anosizato fa tsy mbola misy ny fampafatarana natao tamin'izy ireo mba ahafahan'ireo mponina miomana sady raha sanatria ka isy ny fandrodanana ny toeram-ponenan'izy ireo. Projet mpanjakana zany
tokony mahafantatra izany temelobe ny intisy ny aty amin'ny commune rehefa misy zavatra ataona efa aty amin'ny commune moa vao makany amin'ny vokotany aty amin'ny commune foana vao mampitany hoe ohatran'izao indray ny zavatra misy any aminareo na ohatran'izao indray dia izay fotsiny hoe miankina amin'izay zavatra hoe fepetrapetraka amin'ny fanjakana fotsiny fa tsisy resaka afaka teneniny sy vokotany hoe ataon'izao nareo na ataon'izao nareo. Tonga zao ny fanjakana ny azo fa vita amin'ny pilany ihany ny izy amenay hoe fito taona vizy na valo taona hoe ao anatin'ny valo taona nareo a nomamy nareo fa ho avy zay ny amin'ny fanjakana efa anao izy dia ao anatin'ny roa volana telo volana dia efa tonga zay dia efa io mibilina sy ny any hoay zay. Fanampin'izay gaga ireo vahoaka manoloana ny fanapahan-kevitry ny fanjakana ny anorenana izao foto-javitra asa lehibe izao. Tena izay tokoa ve no lara-pahamehana amin'izao fahasahiranam-bahoaka sy krizy ara-pahasalamana lalovan'ny firenena izao. Ao anatin'ny fahasahiranana ny olona, ao anatin'ny aretina ny olona tokony tsy korotan'ny fanjakana mihitsy amin'izany zavatra mampikorotan-tsaina izany. Ohatrany hoe ilay fanjakana zany amin'izany sanatria mivava, ohatrany hoe manao inona moa zany, manao fandemena saim-bahoaka, manimba saim-bahoaka, tsy mba vitan'izay fa mbola manampy ny aretina. Ny aretina efa eo dia mbola ampianao areti-saina ho an'ny vahoaka koa, tsy mety zany. Fa resaka fandraisika anatin'ity fanadihadiana manaraka ity sehatra raiky anisany misedra olana saingy tsy hita ny fanjakana ny momba ny akora fanamboarana trano mandritra izao ameana ara-pahasalamana izao. Nisy ny fanadihadiana fohy nataonay mahakasika an'izay andeha rahantsika eo amin'ny sary ny tahiriny aina ranariny. Eritaona lasa tahaka izao ny fampitadiavana ny akora fanamboarana trano tahaka ny vadikely sy ny biriky ary ny fasika teto amin'ny ity renim-pianakaviana iray ity. Ankehitriny anefa noho ny amiana ara-pahasalamana indray mandeha ao anatin'ny 3 andro monja vao misy mividy ny entany. Tena sahirana be mahitsiny amin'izao tsotra ny taloha mihitsiny. Ohatr'izao taloha efa malafotrina zao vao mandray vola ka meo miantoka zany zay alivren'olona maketo aminay le izy dia zay no manenjika very somary tsy mahazo le fanampiana zay zany misy fotoana le fandroatana anarana dia nandeha tany zay soratra anarana dia nareo izy nataony tsy maninona fa ny anareo io mandeha foana ny entanareo nefa ny olona izy ny vola anaovan'olona trano amin'izao. Na dia eo aza ny amiana ara-pahasalamana sy ny tsy fahazoana mivoaka ny trano noho ny valana aretina tsy mahasakana ny ankohonany tsy hamonjy ny fitadiavam-bolany isan'andro izany. Tsy maintsy manaraka azy ihany koa ireo zanany fitomenada. Tena araka ny teny lerangate miady any kakana mihitsy amin'izao. Ny ankizy ary amin'ny antany tena hoe kiborivotra eny fa amin'ny alina vao mihinan-kany satria izao reo daholo izy reo atao kaikiketo tena le fiboana aloha ny anay zany tena le mikaika fotsiny lera dia eo mody dia arahana le izy maraina zay eto daholo dia amin'ny arivo zay mody rehefa mipaika ny lera dia lasa zay mody. Ny olona zany malaila anahy dia mametana na midika dia ve ny olona milany ny entana dia mandoha vola. Mandidina ny 4 ariary no amarotana ny fasika iray sarety raha 2 ariary kosa ny iray gony. Any Ambohimalaza no akana azy ireo raha avy any Ambohitrimanjaka kosa no mamatsy ny biriky amidy eto. Eo amin'izay lafiny sosialy izay hatrany velotaraina ireo mpivarotra amoron-dalana ao amin'ny bazary kely Toamasina tamin'ny androany. Raha ny zava-nisy dia nisy ny tsy famelana azy ireo ny varotra. Ny mpanao gazety ny MBS any Toamasina moa no nanangona ny vaovao andeha rahantsika eo amin'ny tato vaovao nataony Njavan-Driamahefa sy Tokira Marolahy. Nitratra ireo mpivarotra amoron-dalana eny amin'ny tranombarotra vaventy eny bazary kely ity androany fa misy ny fandroahana azy ireo tsy azo mivarotra intsony eny toerana manomboka izao. Tsy fantatra ireto mpivarotra ireto mazava nefa ny antony fanalana azy ireo saingy efa nisy kosa ny fifanarahana tamin'ilay tompona tranombarotra fa afaka mivarotra legioma sy anana izy ireo manomboka amin'ny 4 ora amin'ny 5 ora maraina hatramin'ny 7 ora maraina isan'andro. Nambaran'izy ireo koa fa tokony efa ody izy ireo fa tavela eto Toamasina noho ny amiana ara-pahasalamana ka ny fanaovana izao fivarotana izao aloha no any mba fidiram-bolany hameloman'ny tena eto Toamasina. Fa mangataka zay aminareo manam-panahifana aminareo fanjakana mba hijery maso akaiky ny mpivarotra eto amin'ny sisin-dalana isaka vao maraina mba finy ny torimasinay ohatra ny olombelona rehetra tia toro maraina ny valo maraina vao mifoy nefa noho ny fameloman-tenanay noho ny fitadiavanay mba tianay mba ho anjary mitsara ohatra n'olona zay mitady ny hanina hohanina isan'andro zay rehefa tonga ny amin'ny fito dia miala
fa tsy hoe zay midongy manarivandro mivarotra eto zay hono tsy mahazo mivarotra tonga dia tsy mahazo mivarotra tsotro zao fa ho an'ny anakanana sy ho an'izay vokatra vety any hony mahazo mivarotra amin'ny sisin-dalana io fa raha ohatra zareo tsy manaiky asy evi-tadiavana zareo tomobile zay hodena any an-tany razanay misokatra andehananay zay tsy maintsy mihinan-kanina satria zay nona tsy ho foatin'ny corona zay ho foatin'ny anoanana zay io ka mangataka aminareo mpitondra fanjakana zay izy koa fy lalana andehananay rehefa ohatra zay tsy amihana toerany varotana. Eo amin'ny sehatra ny fandriam-pahalemana manangiraiky voalaza fa pisoloky gaigivavy no tratra ary voatazona ao Mahajanga amin'izao fotoana. Misy ny renim-pianakaviana raiky izay isan'ny lasibatra no mijoro vavolombelona atao Mahajanga Tapotanana. Raha tsika ny andindinin'izay eo amin'ny rindran-tsary ny tahiry aina ranariny ireny. Efa fomba fanaon'ity vehivavy ity ny maka vola aman'olona ary milaza ho mahita lalam-barotra amin'izany ka milefa miaraka amin'ny volan'olona avy eo. Paikady maro no entiny manatanteraka ny asa ratsiny mba azony vola. Nanao réquisition téléphonique zay tamin'ny numéroany satria izy tambolana raha le réquisition hitanay dia miova plus foana izy fa avy tamin'ny email-any no nanarahana ny traceny avy tamin'ilay email-any dia rehefa hitanay izy satria hitanay izy hoe misy karapanondro vaovao manova plus izy satria rehefa manova plus izy dia le karapanondro vaovao hafa no ampiasainy. Tany Julia dia niantso anahy madame io niteny tamiko hoe mitongava ozy aty ampany fa misy kanalana entana maro be ozy izy aty. Dia rehefa nanantona anazy tany andro 17 avril teo amin'ny tamin'ny 5 teo tonga tany ampany dia nifampiresaka izay izy dia ozy izy hoe raha mety ozy ianao dia menao vola ozy izy dia manao contrat tsika ozy dia meko anao ny karapanondroko dia teneniko anao daholo ozy ny zavatra rehetrarehetra misy aty dia za zany nieritreritra teo hoe raha misy contrat zany dia mety ho mety ozy afaka alainao sary koa ozy izy dia meko anao ny karapanondroko dia nameny anahy ny karapanondrony dia nanovatra contrat teo izy dia noentiny tany amin'ny adjoint le taratasy le natao amin'ny contrat iny dia signeny dia mandefa volanazy foana tapré an'io satria izy milaza fa misy entana nefa izy milaza misy entana io izy ka efa tsy ao ampany intsony fa efa miala tao ampany izy en direction mandeha makany Tamatavy. Voasambotra tany Ambanja io Ramatoa malaza ho pisoloky io ary tazonina ao amin'ny brigade criminelle ao Mahajanga renivohitra ankehitriny. Iray amin'ireo olona voasolokiny ity renim-pianakaviana iray ity izay nangataka ny tsy aseo tare no nitahotra ny mety ho valifaty. 5,600,000 ariary ny anahy fa mbola misy afaka konko be dia be voasolokiny dia izy nefa tsy mety tratra mihitsiny satria izay olona rehetrarehetra ny solokiny dia tsisy mahazo anazy hatramintsika miteny izao fa raha tratra azy izy dia mody manao sary adala hono izy mody manao adala izy ao amin'ilay bureau en police dia tsy ohatrany reny tsisy nininy reny. Eo amin'izay lafy vaovao izay hatrany ao anatin'ny fiomanana tanteraka amin'ny vanim-potoana fambolena manaraka indray ny ao amin'ny faritra Alaotra ankehitriny. Sesilany anefa ny fanafian Jiolay izay miseho any an-toerana ka manao antsoavy ny mponina manoloana an'izany. Warahantsika ny andindin'izay tateriny Niry Andrianarivony avy ao amin'ny MBS Ambatondrazaka. Malona ny fiatrihana ny tompambolena 24 raika amby 24 dia manaikitra ny fitondram-panjakana ny sombam-baoaka ho vita ao parafaravola Rabekijana sy Lofery makasika ireo fotodrafitrasa ara-pambolena izay nahitana fahasambarana tamin'ity taona ity. Fantatra mantsy fa raha tsy misy ny fanajariana ireo fotodrafitrasa ireo dia zava-ponina ny makasika ny taopambolena 24 raika amby 22. Mitondra fanazavana makasika indrindra moa ity sombam-baoaka ity. Menimena ireo tantsaha ireo na ireo fédération ireo ny amin'ny fanajariana ny lakan-drano sy ny barage izay manongaka ny tanimbary any amin'ny distrikta Parafaravola. Singaniko manokana ny ao Imamba Ivakaka fa dia fotika mihitsy zany ny fotodrafitrasa ao Imamba Ivakaka any Anono Velona satria ny tany ny tena nisy ny fampitena tamin'izay zavatra saika dia efa nandalo tany moa ny premier ministre, ny ministre ny agriculture, membre gouvernement maromaro efa nandalo tany ka dia manainga ny tenako amin'ny fanarenana zany fotodrafitrasa amin'ny resaka fambolena izany.
ho any amin'ny faritra analanjorofo iny kosa antsika anatin'ity vaovao manaraka ity. Manoloana ny zava-misy iaina ny mponina amin'izao fotoana izao dia nijoro ny fikambanana iray nanampy ara-tsosialy an'ireo vahoaka fa tsy niandry ny avy amin'ny fitondram-panjakana. Horantsika ny andindinin'izay tatery ny nomena Andriamanamisata sy Manora Andriamalala. Ilaina ny fifanomezan-tanana ho fitsinjovana amin'ny mpiray-tanindrazana sy ny faritra ny aviana ireo zanaka analanjorofo izay monina ny Toamasina. Nosantarin'izy ireo teny amin'ny fidirana RN5 teny Ambalamanasy izany. Satria nahatsapa amin'ny fahasairana ny mpandeha vokatry ny fisindrano izay miandrina amin'io lalana izy ireo. Nisy arak'izany ny asa famoronana lakan-drano mba ahafahana mampiena ny rano miandrona amin'io lalana io, mba ho fisorohana ihany koa ny lozam-pamoivoizana izay mateti-pitranga noho ny faharatsiany lalana. Nandeha nanao descente izy ale lalana mandra-pihalany teo 10 accident nisy tamin'ny lavaka iny fa tsy hita ka zay ke zao zany hoe hagnalan'le rano aloha ataonay niany io. Vita afaka le rano vao miantso le ingénieur manao étude hoe ahoana hagnamboarana ny lalana iny. Zay zany ny tanjonganay zanaka Analanjorofo. Raha tsy ahivana nefa dia vao herinandro monja ny fiadidian'ny tanàna ny Toamasina no nilaza fa hanao izay ho afany amin'ny fanamboaran-dalana ny Toamasina kanefa mbola tsy dia hita taratra izany ankehitriny. Ny fikambanana Analanjorofo mitambatra ihany no hiditra an-tsehatra hanamboatra io lalana io ary mbola mikasahana tanteraka asa hafa ivelany io ihany koa izy ireo atoato. Fa eo amin'ny vaovao sy maresaka iraisam-pirenena dia naneho ny ny avy amin'ny OMS izay misahana ny fahasalamana eo amin'ny fikambanam-be iraisam-pirenena ny manoloana ny fianaka ity valanaretina ity aty Afrika. Horantsika ny andindinin'izay tatery ny Rina Fanirisoa sy Manora Andriamalala. Hatramin'izao mbola miparitaka any amin'ny firenena maro maneran-tany ny valanaretina Covid-19 ary mbola Etazonia hatrany no firenena mitana ny laharana voalohany voakasika izany hatreto. Vokatra izany miahany eo anivon'ny OMS noho ny fianaky ny aretina be loatra tao anatin'ny fotoana fohy. Toy izao ny antontanisa voaray tao anatin'ny 420 ora farany tamin'ireto firenena manaraka ireto. Ho an'ny faritra Afrika Atsimo mahatratra hatramin'ny 7,770 hetsy ireo tranga voamarina raha 3,75 kosa ny maty. Raha ny tao Egipta manokana 5,707 alina ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimokaretina raha 2,707 kosa no namoiny. Ho an'ny Nigeria izao mahatratra hatramin'ny 3,903 alina ny tranga, 7,700 kosa ireo maty. Ho an'ny Ghana 7,907 alina ireo olona mitondra ny tsimokaretina, 7,700 kosa ny olona maty. Ny any Algeria indray 4,903 alina ny olona maty raha 7,700 kosa ny namoiny. Ny tao Maroka kosa 4,307 alina ireo tranga voamarina raha 3,700 kosa ireo maty. Ho an'ny Cameroun 7,509 alina ny tranga raha 3,700 kosa ireo maty. Araky ny fantatra efa tandindonondoza ihany koa ny aty amin'ny faritra Afrika Atsimo, efa mahery 5,000 isan'andro mantsy no lavon'ity valanaretina ity. Ihany koa no nandesintsika namarina ny vaovao tamin'ity matinaly ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma samy tsara ao amintsika jiaby ny tenako, samandry mafo aby antsika jiaby tompo kilasy tompo vavy.